isorana manokana nareo commune urbaine Antsiranana satria nareo koa tsy naname autorisation koa tsy vita koa izy tika ametsika bravo ny commune urbaine Antsiranana. Indra moa tamin'ny ministère ny intérieur décentralisation tamin'izay fotoanandro dia nanamia autorisation nagnanaovana ity bureau ty tsy vita sy ty monsieur le chef district anao gotsy teo de mankasitraka mankasitraka koa tsika anareo tao amin'ny commune zay nagnamia autorisation nafana nampitsangana ty tranoty isorana manokana anareo commune urbaine Antsiranana satria nareo koa tsy naname autorisation koa tsy vita koa izy tika ametsika bravo ny commune urbaine Antsiranana. Natao ity trano ty tamin'ny alalan'ny volany siady na CRD. Tiako ny magnambara atsika vahoaka ny Diego jiaby fa efa maromaro ny bureau fokotany nataotsika. Bureau fokotany ny Leskama natao extension Nobiazy. Dia nagnano koa tsika bureau fokotany nanara-penitra koa ny Manongalaza. Ao angamba ny présidente ny Manongalaza. Ya, vita bureau fokotany présidente ya. Nagnano koa tsika mbola volany siady na CRD ny fampatarana izy no nananaovako i raha jiaby zegny. Nagnano koa tsika bureau fokotany Mangarivitra. Oi président fokotany Mangarivitra tsy ao angambany. Nagnano koa tsika bureau fokotany ny Mangarivitra koa. Vita ny bureau fokotany Mangarivitra. Nagnano atsika nagnatozao ny fikambanam-biavy izay mivarotra ao amin'ny tsena. Fa tegna malahelo zay reo satria ny olo manjary malegny mividy raha aminay ato satria ny fidiovana ny bloc sanitaire ny ato maloto kolotry fa miboaboaka eran'ny tanàna jiaby igny. Nagnantony za tary amin'ny bureau ary amin'ny palais faritany. Nataotsika navaosika koa ioa bloc sanitaire ioa efa vita na ny olo boaka ambela nazy mbola afaka mandeha toilette ao amin'ny tsena mbola tsika fo nagnano zegny. Dia nagnano koa tsika bureau fokotany amin'ny taoloso igny Tanambokata. Hitatsika fa ary amin'ny bazary provisoire ary tegna nakasitraka io bazary io satria ny olo mandeha toilette mandeha ao amin'ny bureau fokotany Tanambokata. Mbola tsika fokoa nagnano zay midika fa mara vitatsika eto e bureau fokotany. Koa magnaraka ka ny any koa tsika nagnano inauguration izy ty fitokanana ny eto Tanambonoro. Ariva koa tsika mitokana koa bureau fokotany zay mbola iangaviagnatsika jiaby Ambalikaza. Vita koa ny bureau fokotany ny Ambalikaza. Ny ao Tanambo 5 nangataka koa hoe zay eto sahirana fa tsisy toilette, tsisy toerana iboagna. Dia nagnamboatra atsika ao zay atsika miala boka eto mandeha hany fa tegna manara-penitra ny douche toilette zay namboaritsika ao Tanambo 5 zegny yake raha jiaby zegny raha nataotsika. Nagnamia tsika amin'ny volany siady sy ny CRD nagnamia moto efitra atsika. Ary hoe namiagna ny mpitandro filamenana amin'ny gendarmerie am-pirenena, ary hoe namiagna zareo amin'ny sécurité publique ny polisy afahandreo mitety tanàna ty magnano patrouille. Mbola volany siady zegny tompo plasy tompo vavy e. Nagnamia koa tsika imprimante ny fokotany 5 eto tamin'ny tanàna ny Antsiranana afahandreo magnano certificat résidence.
Nagnamia koa tsika bon fokotany 5 tsara raha ratsy raha ilaitsika ny ban. Nagnamia koa tsika labasy fokotany 5 eto tafitanana Antsirana satria ilaitsika izay basy zay. Maro be ny raha nataotsika. Tiako amarinina eto fa ny député dia miasany satria mbola misy tsy mahay angambany dia hoe mamolavola lalàna, mampandany lalàna zay angatatsika. Zegny ny asany. Fa kosa nangataka zegny zay tapitondram-panjakana mba ampiana zahay député ahafahanay magnano asa sosialy amin'ny fokotany na amin'ny district misy zahay. Zay tompo lasy tompo vavy natonga zahay nagnano fa zahay tsy mpanao lalana e, zahay tsy mpagnano école e, zahay tsy mpagnano bureau mijoalajoala e, fa ny raha sarababem-bahoaka no ataonay. Tsy ho disy fievitra atsika hoe satria matetiky boka misy ino mara vitandreo io. Za je suis fier mitsangana eto ary tsy matahotra mitsangana devant vahoaka fatsika navita raha atsika ya. Donc zegny ny raha jiaby vitatsika zegny dia reharehatsika raha zegny ary magnano exemple ny tegnako ohatra ny bureau ny fokotany manongalaza vaovao satria tsisy bureau ny fokotany koa tao manongalaza. Vitatsika zegny tombo lasy tombo vavy. Nagnano koa tsika bureau ny fokotany araiky manara-penitra tany Mangarivotra la Pierrot, nataotsika raha zegny. Nagnano koa tsika bureau ny fokotany tamin'ny taogno loso igny ny Tanambao 4, tsy trano taony tsy trano bobo trano vato. Nagnano koa tsika zay mitokanatsika niany marandraigny ny bureau ny fokotany Tanambao Nord ary amin'ny enceinte ny district ny Diego 2 akaiky ny stade eo. Nianatsika hitokana ny eto Ambalakaza. Tsy vitan'izay navoaziny koa ny fokotany nampiana piesa roe koa ny bureau ny fokotany ny Leskama. Matsapa tena fa zanaka io fokotany Skama io. Nagnano koa tsika ny fidiovana WC bloc sanitaire satria nagnato reo vehivavy mivarotra ao amin'ny tsena hoe madame député ampio zahay fa efa maloto efa feno ny raha maloto ao amin'ny tsena na ny vahoaka andeha hividy raha aminay ao fa malegny ke navoazitsika natao curage, natao tsara, natao chaise anglaise, nagnanaovana fomba mendrika izy ao ary nanolivelany io tsena io aza dia mandeha ao magnano maloto ao atsika nagnano izy. Namboariny koa ny bloc sanitaire fidiovana koa atsika tompoko lahy sy tompoko vavy zay nahazo fagnasana amin'ny agnaran'ny fatra no itondrasana teny fisaorana sy fankatelemana voalohany Andriamatoa lehibe district ny Diego 2 zay nagnamia ity toerana ty. Tsy nizavanao Andriamatoa lehibe district fa tsy agnatin'ny circonscription iadidianao zany Tanambao Nord zany fa napetrakanao hoe rafim-panjakana agnatin'ny fatra agnatin'ny préfecture ny Antsiranana ny fokotany Tanambao Nord
dia tsy misalasala ianao. Ary mahatsapa koa zay fa zava-dehibe loatra amin'ny maha représentant de l'État anao a ny fagnakekezan'ny fokontany lehibe kokoa ny misy anao a, satria tsy sarotra aminao a ny manoro lalana sy ataotsika hoe mety amin'ny fagnampiana maro isan-karazany amin'ny fitantanana ny raharam-panjakana, satria ny fokontany a dia araka voalaza teo a mifanerasera amin'ny vahoaka, magnampy ny vahoaka ary indrindrandrindra mampandroso ny aty fotony. Ka atao tsara laza any amin'ny fanjakana foibe a izao ezaka nataonao zao andriamatoa lehibe district hosetrin'izegny amaizatsika bravo mare farany mare lehibe districtsika. Merci chef district. Ramatoa Filoalefitry ny Antenimieram-pirenena, solombavam-bahoakan'i Madagasikara, voafity teto tamin'ny tanànan'i Antsirano. Maro zay koa zavatra niarahana taminao ary mametra-panontaniana ny maro mialatsiny ho andro efa mitazona an'izay andraikitra izay tany aloha sy mbola mieritrerity no avy any afara lavitry be afara any mbala ho isy ve ny solom-bavam-bahoaka vita zavatra vitanao a eto tamin'ny tanànan'i Antsirano. Maro za satria atao maraiky mahery zay na gouverneur-ny tegna, tonga roy lasa mahery zay na secrétaire général mifatry, fa izy koa zavatra vitanao teto tamin'ny tanànan'i Antsirano na zay amin'ny fatry afaka milaza fa tsy navita izy. Fitaratra anao ramatoa solombavam-bahoaka ary tantara mipetraka tsy azo fafana amin'ity tamin'ny tanànan'i Antsiranana aty. Agnatiny asanao a maro ny zavatra sedrenao agnatin'izay fa mitrakatra any ianao a, ary izy ianao rehefa miresaka ny zava-bita tantara mipetraka misy ny gouverneur ary tsy ho atsika fa ho an'ny taranaka faramandimby nahazo leçon zay madame la vice-présidente l'Assemblée nationale, ary mahazo matoky ianao a fa hiezaka agnano zay azonay atao a mba ahatsapanao fa tegna tafita aminay tokoa ary miresinay ampitiavana mianatra sy ny torolalana maro amin'ny fampandrosoana zay napetrakanao. Ka eto zany a mirary raha mirary koa izay amin'ny zavatra rehetra zay voalatrinao amin'ny fiainana ho avy ho tsimbin'Andriamanitra trany ary hoe ho akaikinao mandrakariva Andriamanitra sy ny razana ka ho ela fanapana ary mbola ho maromaro n'izao koa ny zavatra zay mbola ataonao eto. Amiatsika bravo mare karana na zay festaty mbola many mare. Io magnano io dia efa nanolo tegna, io magnano io a dia efa nivoady fa agnano faraheriny agnano ny aintsy ho zavatra ary efa nisakrifie ny fiainany ray manontolo ho an'ny Dego ho an'ny vahoaka ny tifatry tia maromaroany tahaka izy fa ho lasa lavitra ty fatry misy atsika ty. Bravo Marie ndraiky. Merci.